Et êtes-vous satisfait des discussions qui ont été élaborées? Oui, du moment qu'il y a déjà le fait que la HSI a accepté de nous rencontrer, ça nous satisfait. Surtout la SPRHC qui nous a rencontrés. Donc, pour aplanir les problèmes, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose, hein, parce que le pays va à la dérive là. Donc la HSC a une lourde responsabilité de ce côté-là. Est-ce qu'il y aura lieu élection alors? Est-ce que le campagne... Non, on va voir, tout ça, c'est pas encore il n'y a pas encore de décision dans ce sens. Andra Opella peut encore se présenter dans 5 mois, Oui, justement, lui, Andra Opella a un certificat. Donc il ne peut pas faire une propagande pendant 30 jours. Donc c'est quand même une raison pour reporter les élections aussi. Mais ça ne dépend pas de nous. La question du président du Sénat. Oui, ça c'est un fait nouveau, ça. Il faut tenir compte. Et qu'a-t-il été convenu justement aujourd'hui? Non, rien. D'accord. Mais c'est vous qui êtes là. Non, on n'a pas appelé la presse là. Ils sont là. On vous a pas appelé. C'est bon, merci. Efa fantatra rô ihany problème amin'ny firenena dia zay e. Zay ina ny takina isan'andro. Ia afaka hazavaina kely ve président azafady? Ahoana hoy izy necessaire zany taminareo? Itolonareo rapitso. Magnino? Itolonareo rapitso anao mbola anao manifestation rapitso. Maninona moa raha mbola tsisy milamina dia mbola manao aika. Fotoana ndray rapitso. Hita eo. Ka satria votoatin'ny androany afaka fitinina kely ve président? Votoatin'ny fihaonana androany. Afaka fitinina kely. Tareo zavatra misy ankehitriny e. Tareo zao, ino ny candidat Andry Rajoelina? Ino misy fait nouveau? Les déclarations du président du Sénat. Oui, misy fanerenteneny izy, misy menace izy. Izany rehetrarehetra zany tsy misy hazavaina amin'ny président HCC ato. Misy ny Ray Aman-dreny koa, misy ny vovon'ny dialolohany hoe inona indray ny décision horaisinareo momba n'iny zavatra iny. Zany ange ny zavatra discussion zany tsy milaza hoe izy tsy misy tonga de mandray décision eo e. Fanazavana ohatran'izay zany natao teo satria misy fifanazana. Fifanazana zahay mitady zavatra milamina zahay candidat. Mitady zavatra milamina tsara hoe dia hoe io misy an'io dia inona indray ny décision horaisinareo. Mazava ho azy zany mandeha ho azy zany. Any aminazy amin'izay koa nareo manontany. Dia niarima dia ihany ny propagande dia ahoana ny nareo? Tsy maninona zany raha ohatra ka izy velao izy mandeha eo ny propagande ny zahay sy mifanezika amin'izany. Fanezika amin'izany fananay dia hoe misy zavatra niova ve? Satria na zavatra nitadiavina. Inona moa? Tandalana, fanaranany lalàna rehetrarehetra, fifidanany simultanile, fifidanany ekeny rehetrarehetra. Zany tokony atao. Fa izao zao dia mampiasa fitaovam-panjakana aby izy amin'any zao. Tokony disqualifier io e. Tena izy. Izany hoe tia rosa propagande mihitsy nareo. Raha ohatra sisy raha milamina. Izay, misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Zavady. Oui, Alicia, pouco faria fotsy zavatra hitako hoe mampalahelo an'ilay izy dia misy fandonana tamin'ny zandary mainsy zany enseignement miaraka amin'ny protocole maromaro teo anatin'izay zay fa hitako amin'ny zavatra. Fa ny zavatra mampalahelo ko satria ny olona ny fandona tamiko
zandary zakazy koa nangarany dia lasa le olona tsy teo raha anatin'ny vidéo tsara le izy no lasa miadinakanazy fa misy koa rehefa naseho le vidéo na misy le zavatra miverina loto Ohatran'ny hoe naratra izy président no famasina azy. Mazava ho azy tena misy tapaka ny atony satria misy koa karazana hoe kapoka natao taminy na teo amin'ny nanamborana azy ary mbo tena nivonona koa izy tany amin'ny zandary. Misy mesure andraisinareo fe? Ia, izay le fivangonana izay le nahatonga ny problème tany amin'ny fisikana. Fa ao anatin'ny vidéo tsara tsisy andreo gadro sy vidéo mandeha émission politique. Le anankiray hoe nampisaraka azy, nampisaraka an'ilay ady teo, ino no le ngezabe hita ao anaty film tsisy fa nampisaraka le rono. Ino lasa bataizao dia ino vonintra ary misy tapaka ny atony. Raha olona matifitify ohatra anay reto angamba maty raha famonoana hita azy. Hitako hoe lasa tsy mety koa izy tsy ohatran'izany no climat hoentintsika any amin'ny zavatra mbola nampalahelo dia olona nanao anjaka sa zareo miantso azy satria zandary satria mialamila dia matahotra hifanafika zay ny antony fa le olona tsy nanao azy tsy ao anatin'ny film mihitsy satria heureusement tantareo le film dia reny natao dia izy koa moa hoe satria hoe ina antisike hitanareo tsara tao anatin'ny bomba anankifito tao anatin'ny 10 seconde fotsiny na tsy teny amiko. Niakatra fitsarana androanina nahoana ny toy amin'izay président? Zany vory teto ahoana kino malalako an'izany. Misy milaza hoe misy fifandrampina amina candidat hoe misy efa te hanomboka campagne. Misy no milaza. Zay mbola efa mitatana. Dia misy ny aminareo efa te hanomboka campagne dia ahoana mikasika an'izay? Dia ahoana no fandehanao campagne ve mety marina ve zay efa misindehanao campagne ny sasany aminareo? Mbola tsy hana aloha resakantsika zao. Miandy isika ny hijerena vahaolana ny farapaha-kevitra koa motoa koa ny sabeky. Nona rehefa tena misy anatrefatra eo no mibatainy zareo. Aiza izy zao zao? Ana dia ana samy reny. Mbola izy zao zao? Tsy haiko fa nisy batainy zareo ndray koa tamin'ny maraina mety natany amin'ny fitsarana izy izy dia marina io ka fa tsy fantatro hoe ino. Dia toa zao aiza ny nametrahany azy sa mbola? Ahoana no alalako an'izany? Za vao ato andao ma-invité nareo sakafo. Nao na Quand il y avait rencontre de 11 candidats avec le président du Sénat, il nous a déjà précisé qu'il a été sous contrat de signer la lettre de renonciation. Et la lettre n'était pas écrite par lui-même, mais écrite quelque part. Et il a été obligé de la signer. Aujourd'hui, vous estimez que la décision que va prendre la HCC par rapport à ce cas de figure qui a un vide juridique, hein, c'est plus que constitutionnel, mais c'est une affaire politico-constitutionnelle? Non, pas du tout. C'est encore constitutionnel à partir du moment où la HCC va revenir sur la décision qui a été déjà prise. En faisant quoi? En ce qui concerne le droit du président du Sénat, en tant que président par intérim. Donc ça, vous êtes confiant par rapport à cette décision-là, vous, le collectif des 11? Non, c'est la loi. C'est la loi. Donc, on attend tout simplement l'application de la loi. C'est une disposition constitutionnelle. Et si la Cour n'agit pas en votre faveur, qu'est-ce que le collectif va faire? Nous avons intérêt de vivre dans une quiétude. Voilà. Excusez-moi.
Est-ce qu'il faut parler de ce qu'il est qu'est-ce qu'ils sont ho anahy manokana aloha zany a matoa ny ACC miantso a ny candidat fampiresaka ny candidat dia everiko fa hoe zavatra tsara zany a na indice bon indice zany hoe ahafahana mitanilana zay ordre public zay a ahafahantsika miaina ao anatina filaminana everiko kosa fa tsisy olona ndray décision anatina fifampiresahana zany fa fampiresaka aloha dia rehefa avy ohatra zareo mandinika fanapahan-kevitra raisiny tsara reny mitafana miaraka tamin'ny FFKM sorabetsaka amin'ny famarinan'le le fanapahan-kevitra ny FFKM tsika ny FFKM dia isorana satria maneho fahavononana ampiona sy ampiresaka no manandraraha rehetra amin'izao toejava-misy zao dia isorana azy zay tsy kivy zareo fa vonona ary mijoro foana amin'izay fifampiresahana zay tapaka-reo hatreto miaraka Ina ny amin'ny candidat billionaire no tokony suite amin'ny révélation nataon'ny président Senary. Ny hevitro manokana dia fanarahana ilay lalàna ary fandraisana an'izay tranga vaovao zay mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana.